2024 ankalaza ny fetin'ny fomasiny Jesosy maneran-tany. Fa isika dia ankalaza ny fetin'ny fomasiny Jesosy piary ny sekolitsika ary piary ihany koa ny maseram-panabe eto amin'ny sekoly Sacré-Cœur de Jésus Lovasoa Ambositra. Koa hiaraka isotran'Andriamanitra isika ankalaza izany fety lehibe izany sady ihany koa anankina amin'Andriamanitra ireo mpianatra haka ny fanadinana CPE amin'ny atalata ho avy izao indrindra ny eto amin'ny sekolitsika. Izany rehetra izany no ampisaotra sy ampiverantsika an'Andriamanitra ka hiaraka isangana isika iretina ny hira-fidirana ry fomasiny Jesosy dia retintsika ho am'firana vaovao ratika ho am'fety sy dimanjara. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Omba antsika mianakavy aneny Tompo. Ny Fanahy Masina no mamory antsika eto androany ho vahoaka tokana iray fo, iray saina, iray fanahy hanome voninahitra sy hideran'Andriamanitra raitsika izay loharano ny soa rehetra be fitiavana sy be antsaram-po. Aza misy adinoina ny soa rehetra izay nomeny antsika amin'ny alalan'i Kristy izay heno isika ao amin'ny teniny ary fampizarantsika amin'ny mofo no anaovantsika izany fiderana n'Andriamanitra izany ary mibanjina manokana ilay fo be fitiavana ao amin'Andriamanitra Ray Zanaka sy Fanahy Masina isika izay nihiarihary indrindra tao amin'ny Jesoa voafansika teo amin'ny hazo fijaliana entina mba mba ho vahoakany manokana eo amin'ny vahoaka hafa rehetra ambony tany. Tsy noho ianareo mihoatra isa noho ny vahoaka rehetra nefa noho ny reketany Tompo taminareo sy ny fidiany anareo
Vitsy noho ny vahoaka hafa rehetra aza ianareo, fa noho ny fitiavana anareo sy noho ny fankatsoavany finianianana nataony tamin'ny razanareo, dia nientin'ny tompo nivoaka tamin'ny tanany mahery sy navotany tamin'ny trano fandevozana ianareo, dia tamin'ny tanany faraona mpanjakany Ejipta. Koa aoka ho fantatrao ary fa ny tompo Andriamanitra ao no Andriamanitra, dia Andriamanitra tsy mivady fa maharitra amin'ny fanekena mpamindrapo hatramin'ny taranaka faharivo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny, fa mamaly ankitsirany kosa izay mangala azy amin'ny fandringanana azy, sy taredretra kory izy ny amin'izay mangala azy, fa ho valiana ankitsirano izao, koa tandremo ny didy sy ny lalàna amin'ny mampitsipika andindihako anao anio ka tanterao izany. Ary izay rehetra tia dia avy amin'Andriamanitra sy mahalala azy. Izay tia dia mahalala an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana, ary nampiseho ny fitiavany antsika izy tamin'ny nanirahiny ny zanany lahatokana ho an'izao tontolo izao, mba hahavelomana antsika amin'ny alalana, ary toy izao izany fitiavana izany. Tsy isika no nitian'Andriamanitra rahateo, fa izy no tiantsika mialoha sy naniraka ny zanany ho solom-panavotana antsika amin'ny fahotantsika. Rihava malala, raha toy izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia tokony mba hifankatia koa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa raha mifankatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra, ary lavorary ao amintsika ny fitiavana azy. Ny fananantsika ny fanahy no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika, ary izy ao aminy. Ary efa nahita izahay ka manambara fa naniraka ny zanany ho mpamonjy an'izao tontolo izao ny ray, na iza anaiky an'i Jesosy zanak'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary izy ao aminy. Ary izahay efa nahalala sy nino ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana, koa izay mitoetra ao amin'ny fitiavana dia mitoetra amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao amin'ny toko faha 180 ny diny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faha-telopolo. Tamin'izany andro izany dia hoy indray izy Jesoa: misaotra anao aho raiko, tompony lanitra sy ny tany, fa nanafina ny hevitrao tamin'ny hendry sy besaina ianao, ary nanambara azy tamin'ny sopo kosa. Eny, misaotra anao raiko, fa izany sitraponao. Efa nomeny raiko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay te zanaka hanehoana azy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra zay mitondra fahoriana sy vesaram-pijaliana, fa hanamaivana anareo aho. Entondrizikako ary mianaramiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho, dia hita fiadanana ho ny fanahinareo ianareo, fa mora entina ny zikako ary maivana ny didiko. Izany are ny tenele tompo. Tena ino hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ny tonteny modely fa tsy lava. Amintsika katolika efa nyteneniko teto izay tamin'ny fidirana, dia averina fa efa ifaraparana ny tao-pianarana.
misy zavatra anankitelo sy misaraka. Dia reny ilay zavatra telo sy misaraka: mino, mankalaza ary miverona. Mba veronantsika mpianatra ina hoe ilay zavatra telo zay tenenitra veronareo: mino, mankalaza, miverona. Averona farany: mino, mankalaza, miverona. Dia raisika avy eo amin'ny ampovoany, eo amin'ilay hoe mankalaza, satria isaky ny alahady isika na misy fety tahaka izao dia mankalaza. Inona moa no ankalazaitsika androany? Fetiny Fomasiny Jesoa. Mankalaza ny fetiny Fomasiny Jesoa dia menamena ny thème famakian-teny sy eto amin'ny hôtely. Zay zany mankalaza ny Fomasiny Jesoa. Dia ny vavaka sy ny vaky-teny dia fankalazana ny Fomasiny Jesoa. Dia miverimberina mandritra zao sorona masina zany hoe Fomasiny Jesoa, Fomasiny Jesoa, Fomasiny Jesoa, satria isika mankalaza ny fetiny Fomasiny Jesoa. Tongotra saiza anankiray izay hoe mankalaza zay, fa misy tongony anankiray tsy misaraka aminy dia mino. Inona hoe mino? Asika zany mino fa ny fony Jesoa dia masina. Manina ny fony Jesoa? Masina. Dia tratratsika zay ny anankiroa hoe mankalaza ny Fomasiny Jesoa isika dia atao tahaka zany ny liturgie. Fa satria isika mino fa ny fony Jesoa dia masina. Voazavaiko rehefa avy eo ny dikan'io mino isika fa masina ny fony Jesoa dia ankalazaitsika izay. Dia vita ny fankalazana dia samy miala ve? Mbola misy tongony fahatelo dia inona ilay izy? Miverona. Inona hoe? Dia iainy anareo zany zay hoe mino ny fony Jesoa hoe masina izay isika nankalaza azy teto androany. Dia iainy anareo an-dakilasy, iainy anareo amin'ny fifandraisana amin'ny mpampianatra, dia iainy anareo amin'ny fifandraisana amin'ny dada sy mamanareo sy ny zokonareo sy ny zandronareo, dia hifandraisanareo amin'ny namanareo ilay koty sy kalafara anatanana, satria ivelomana. Inona hoe ilay zavatra telo? Mino, verina mafy, mino, mankalaza, miverona. Ka raha sy mivelona asika rehefa avy eo ny zavatra nankalazaitsika teto dia 0 balle 0 point, ganagana magnatody. Eny azy ny fankalazana sy ho azavaiko tsony satria efa periny manao azy sika zao ao fa le hoe mino ny hoe Fomasiny Jesoa isika dia ho azavaiko. Dia no tsara Fomasiny Jesoa. Raha saisika ohatra ny hena tsara zany izy hoe vody hena samy aingy aloha itiany tratrany ao, tiany kibony ao, tiany tagnany ao, tiany tompony ao, dia atokotokosika tsara le izy. Dia no tsara ny fanazavaiko azy. Ho azavaiko aloha ny atao hoe fo, dia ho azavaiko ny atao hoe masina, dia rehefa avy eo Jesoa ao fo. Ao amin'ny tratratsika akavy ao samy misapany tratrany hoe azafady. Mopera koa mba manao sapaina zany ataony tratraka viany. Rehefa taitra isika dia mitobotoboka le izy ao. Dia rehefa falitra isika dia avy eo amin'ny fo misy mampiteny manao hoe wow. Ao zany le fo ao. Dia reo ohatra anareo misy miteny zavatra manindrona be anareo na mandasandasanareo dia maharary be ny fo kely io. Dia zao ao amin'ny baiboly araka ny baiboly rehefa miteny hoe fo dia sy le hena menamena ao anaty tratra ao le fo fa le fanahy maha-olona, ny fihetse-po, ny fitiavana, io ao anaty sika io zany mahatonga asika hoe faly, malahelo. Zay sika maso zay no atao hoe fo. Zay no ny fo zany. Sy le taovao anaty tratra ao ny atao hoe fo eto fa ilay fitiavana manosika anao hanao zavatra. Matoa zao anareo mandeha mianatra dia mazotozoto na dia mangisy aza ny andro dia atosiky ny fo dia misy finiavana dia misy fitiavana teo tafita dia mianatra.
misy fitiavana tiakasitraka ny ray aman-dreny zahay mikarama mafy mba tiatohana ny ekôlazy dia mianatra tsara dia le fo amin'izay fotoana zay no manosika anareo zay zany le fo ny masina ny ray tsotra dia tsotra ny atao hoe masina rakizy efa ianareo le ira hoe olona miavaka ianao efa ianareo zay miavaka zay le atao hoe masina ny ankizy rehetra mitovy aminareo dia tsisy raha rahiny na mizaly ny ray aman-dreniny na samy zaly ny ray aman-dreniny fa izy makaty an-dakilasy dia ohatra ny akoho hoe mazava ny andro dia mivoaka dia mipody kosa tolakandro fa tsy raha rahiny hoe ny ray aman-dreniny ka ny hoe misahirana ny karama ho an'ny fianarako hoe zay sarambaben'ny ankizy sy misinjo ny hoavy variana amin'ny lalao fosiny sy mihainy mpampianatra zay sarambaben'ny ankizy indrindra ny ankizy ty mba mianatra amina sekolim-pinoana ny sasany fa nareo kosa dia miavaka satria nareo mba mahalala mivavaka mba mianatra katesizy miditra fikambanana masina mba motimotona kely rehefa tonga ohatrany misy ny ankizy sasany zany veriny hoe sy atao bonjour ny dada sy mama salama re dada sy mba raha ny ataoko dadanay io dia sarabainy fa nareo miavaka miaraba ray aman-dreny misaotra mialasiny mifona mahalala fomba kely so masina nareo zay satria miavaka dia ohatran'izay na ny jesoa le hoe manana fo tena tia izy ary miavaka fa sy mitovy amin'ny olona rehetra ny fitiavany ny fitiavan'i jesoa dia sy miandro hoe ianao masina sy navorarina efa mahavita zavatra sy matanjaka voatiny fa ianao aza mbola mpanota dia efa maty ho asika izy zay tenen'ny masindapoly amin'ny taratasy ho an'ny romana fa mbola mpanota sika dia maty mifotatsika i kristy profo zany fa tia sika andriamanitra tia maimai-pona izy dia zay miavaka zay le fomba entin'andriamanitra mitia no mahamasina azy andriamanitra sy mba manoatra sika hoe ray fiomanana romakabana faniteliny asa mamela koa fa ny an'andriamanitra na diso impiry ianao fonamina dia mamela ihany izy zay ny mahamasina an'andriamanitra fa asika olombelona dia manao hoe tofoka aho leo aho ampy zay mbola tsy masina satria voasarambabeny loatra fa ny an'andriamanitra tia sy misy fetra inao eraky izy tia sy misy fetra sy misy fepetra zay verin'andriamanitra andriamanitra rehefa tia tia sy misy fetra ary tia sy misy fepetra fa tia maimai-pona dia zay ny mahamasina azy adika ary ny resaka miainga amin'ire tenin'andriamanitra reto anehoan'andriamanitra ny fitiavany hoe sy misy fetra ary sy misy fepetra ny nifidianany ny vahoaka Israely tamin'izany andro zany lazay ny bokyny Deutéronome toko fahafito teo hoe soroy anareo maro anisa soroy anareo matanjaka soroy anareo metimety na hoe anareo tena vahoaka tena hendry amin'ny Lewi no nifidianako anareo fa no ny fitiavako no ny fampanantenana efa nataoko hoe tsy maintsy ataoko zay dia zay ny itiavako anareo dia zay ny fahamasina ny fitiavan'andriamanitra tia sy misy fetra sy tsy misy fepetra ataosika masaka sara zay averina hoe andriamanitra rehefa tia dia tia sy misy fetra ary sy misy fepetra zay ny mahamasina ilay fon'andriamanitra sy ny fitiavany ao amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasy voalohany masindazoany apôstôly dia zao naveriny le hoe foin'andriamanitra ny zanany hosorom-panonerana ny fahotantsika foiny ny zanany hosorom-panonerana ny fahotantsika asika ny mpanota dia ny zanany ndray no foiny profiany zay hoe andriamanitra rehefa tia dia tia sy misy fetra ary sy misy fepetra fa na ny zanany azy roso masindapoly dia tsy nolalainy fa nafoiny ho asika hosorom-panonerana ny fahotantsika zay dia tia amin'izay le izy satria hiditra amin'ny mivelona zao satria mazava ny hoe ay moa zay le hoe fo masina miavaka tsy mitovy amin'ny olombelona ny an'andriamanitra ataony mazava izy hoe avy fandahatra sika ny fievitra tsy fievitra reo ny fomba fisainao tsy mitovy amin'ny fisainanareo ny anareo valy fingika valy fipaka daka andrika ny ananany retour zay ny anareo olombelona fa sy mba ohatry zany fa ohatra ny fifanalaviran'ny asinanana sininy andrefana no ifanalaviran'ny hevitra ny fihevitrareo fa nareo anaty dia mpanota
dia tiako anareo satria sy ny afatin'ny mpanota ny sitrako fa nialany amin'ny lalan-drasiny ka avelona azy mazava zany zay ny hevitrany hoe fo masina fa zao a inona ilay ivelomantsika mankalaza nyity fety ity misy tamerina ny raikitra ny rasan'Andriamanitra amintsika zay ataosika hoe bénéficiaire zany hoe mpahazo tombosoa fitiavan'Andriamanitra zao tansika zao sy zava-tsotra mandravaka azy zao tenasika zao sy zava-maro menasika dia samy asa tana an'ilay mahefa namonjy atsika inona ny tamerina ny raikitra valim-pitia omenan'Andriamanitra andray isika iobiny tompo zay no anankiray tamin'ny vakiteny voalohany teo rehefa nitantarain'Andriamanitra ilay fitiavany maimaimpona dia ozy izy a miteny rehefa avy eo hoe koa fantary fa Andriamanitra ireny no tompo men'Andriamanitra fahasoavana be dehibe isika dia no zany ny valim-pitia andrasan'Andriamanitra amintsika ho setry ny fitiavany fony masina dia aza manao Andriamanitra hafa aza manangatra zavatra hafa anakinana ny fotsika tsika raha aman-dreny mafy ny fiainana aza takalo zavatra hafa Andriamanitra rehefa lahady a mba misaora azy a noho ny soa rehetra nataony taminao satria izy rery ny tompo a dia mba mipointy anampendona na vavaka angamba hoe mpifankaty sy mbolesaka averiny andro tompo pitiavana fa nareo ray aman-dreny tamin'ny fony mbola mpitovy mbola fiancé chéri a tsy maintsy mba manao pro sa mety zany amin'ilay mbola mifankatia dia ny ray aman-dreny razazalahy ana sy namana dia mba manolotolotra zavatra profitiavana be dehibe dia le tovolahy mba manome zavatra be dehibe a dia mba mangataka sy andao mba iona dia rehe milefa hianitrana dia profy rehefa sy tena tia izy dia aza tao an'izany Andriamanitra fa lasa mitia mangina izy rery mitia fa isika sy mamaly dia zay dia mbola toy izy mivaky teny voalohany hoe inona ny valim-pitia satria mifon'Andriamanitra masina zay tiatsika dia hoe tandremo ny didy amampisipiko izay andidiko anareo zay tandrana ny didin'Andriamanitra fa sika mpianatra sika ankizy a sotra dia sotra mamitiana sika ny didin'Andriamanitra dia ty matahotra an'Andriamanitra dia manao ny fahamarinana zay vita ao mivaky teny faharoa mazava be ilay valim-pitia setry ny fo masina fon'Andriamanitra zay tiatsika dia zao raha toy izany no nitiavan'Andriamanitra sika dia sy maintsy tia ny namasika koa isika raha ohatra sika mahasaba hoe be dehibe ny fitiavana naseho ny fo masin'Andriamanitra ao atsika ny fony Jesoa tiatsika zay nanasaka andrano teo dia ny valiny angatan'Andriamanitra sy maintsy tia ny namasika koa isika zay zany mahafoy ny aisika ho an'ny namasika koa isika ny fanabeazana katolika dia mamolavola olona hahay miara-monina amin'ny namany dia zay sy ampy fotsiny hoe maontina kely mivavaka mahafinaritra maontina be fa io hoe io fitiavan'Andriamanitra sampanao io a aoka hadikasika ho fiainana ho fitiavana ny mpiarabelona amintsika dia ny fitiavanamana rehefa any amin'ny fiarahamonina dia zay hoe ianao mba sy mpanakorotana fa olona mitendry ny soim-bonana dia ianao mandray anjara amin'ny fampivoarana ny tontolo manodidina anao izay ny hevitry ny fitiavanamana rehefa iainana eo amin'ny fiara-miaina sy eo amin'ny fiarahamonina ka dia ny aty amin'ny mbola kely tahaka izao dia ampiny mpampianatra anareo a mba ho afaka amin'ny fitiavan-tena sy mahalala fa sy ny tena samyrery fa ny fitiavanamana dia miseho amin'ny endrika ny hoe fampandrosoana io fiarahamonina misy asika eo ka samy mifanaza sy mifangelingelina ohatra ny bingy manao maso dia tratra ny bingy iny dia midonga azy midonga eroa fa samy mandeha amin'ny pista misy azy a zay fitiavanamana amaranako azy a dia zao io evanjely io Jesosy miteny hoe avianareo zay vesara-pahoriana sy avesatretana fa hoavavatry mifiopioka mifiopioka iny a dia sy dia mahadinitra loatra fa misy sira fisaorana tsara be a nalatra ny mpamorokira ny firanao le hoe eny isaoranao ao Andriamanitra ray eny isaorana no ao Andriamanitra ray sisizay dia io mba ataoko commentaire kely a marana anazy zao le izy a isika tia ny fo masin'i Jesoa zany hoe ny fitiavan'Andriamanitra raha isika dia tsy faly fotsiny a manao salobokoma zay fitiavan'Andriamanitra zay na io famelan-keloka ny fahasoavana isan-karazana ny fahamasinana fa maniraka atsika rehefa avy eo a hanao zavatra ho an'ny namasika zay ny sary
ka isika mankalaza ny fomasiny Jesosy dia irahana indray rehefa avy eo izay efa nataony tamintsika ataosika koa amin'ny hafa maneho fitiavana. dia zao no lazay atolokira eny isaorana ho ao Andriamanitra ray, Andriamanitra ray Jesosy mpamonjy fa mangoraka trany misembona asika mampitony ny rofo izay mizaly sy ory. famonjena ny tian'izay tenena hoe Andriamanitra mamonjy asika sy manasoa asika, mitay asika, manavitra asika, dia isaorana izy. fa nytohiny amin'ny andiny faharoa dia hoe eny isaorana ho ao Andriamanitra vonjy manasitrana asika rehetra mizaly. matoa anao vizen'Andriamanitra, matoa anao sitrany ny alany alahelo sy mbinina ampitoninya na dia aza ny fizalianao dia lazay ny andiny faharoa hoe mba ho afa mamonjy ny trapahoriana koa isika ohatran'izay efa vitany ho asika tadio zay rakizy. ry masero ambany fiarovana fomasiny Jesosy dia miaina an'izany nasapany famirapon'Andriamanitra ny fitiavany, ny fangorahany, ny fanasitrana, ny fitantanany dia iraha indray rehefa avy eo ianao ho afa mamonjy ny trapahoriana manodidina anao koa ohatran'izay efa vitany ho anao. zany hoe nandray aho dia tsy maintsy mizara, nandray ny fitiavany fo masiny Jesosy nandrany fo dia iraha intromba ho afaka mamonjy ny trapahoriana manodidina anao na lavitra anakaiky. andiny fahatelo dia ho torak'izay efa vitany ho asika raha miara-mizaly amin'izany sika dia hanala alahelo hamonjy ny ory. zay zany ry havana fa ranana ny resaka satria efa mipitaba ny mpianatra ohatra hoe tantely mamboatra mamy fa mafana ny andro dia tantely zao farany novijen'Andriamanitra asika nampiseho ny fitiavana fity sy misy fetra sy misy fepetra dia mahasapasambatra fa mbola tsy mizany eo le izy fa irahana isika mba ho afa mamonjy ndray namasika ohatran'izay efa nataon'Andriamanitra. ianao rehefa mitrofesy milaza fontana be dehibe dia avelan'Andriamanitra dia mahazo indulgence. fa ianao ve mba afa mamonjy sy any koa ny namanao zay mba manao hoe mifona letsy mifona kia sa ianao le miavonavona hoe fa mila mamela koa tahaka ny namelany ianao. dia zay rehetra tsapanao nyraisinao tamin'Andriamanitra zany dia malala tanana koa ianao mizara rehefa avy eo. amin'ny teny français hoe à notre tour tournao indray zao mba manao an'izay nataon'Andriamanitra taminao ihany koa. ho torak'izay efa vitanao asika raha miara-mizaly amin'izany ansika dia hanala alahelo hamonjy ny ory. izany ny tena fankalazana ny fomasiny Jesosy. ka hifana be sika mba hiara hivoatra dia samy izory vavolombelona amin'izay hoe nandray aho dia mizara. averina farany ary rakizy nanomboasika azy voalohany zavatra roa ny tenentsika amin'ny mahakatolika asika dia inona le zavatra telo tsy misaraka mino mankalaza mivelo. verina farany mino mankalaza mivelo. dia ohatra ny ahoana moa Andriamanitra rehefa mitia tsy misy fetra sy misy fepetra. ino hoe mitia tsy misy fetra tsy misy fepetra. dia ny farany dia hoe satria no tiavina. averina hoe satria no tiavina dia anjara koa zao ny mitia. averina ary farany satria no tiavina dia anjara koa ray zao ny mitia. Jesosy 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 nierinteninao any anovany fiainanay. Jesosy 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 nierinteninao any anovany fiainanay. mba ahafahan'ireo mpitondra ny vahoaka an'Andriamanitra hanamaivam-pahoriana izay rehetra mijaly sy mitondra ny mavesatra azy. Fomasiny Jesosy atoky ny fitiavanao elo izao vavaka izao. Mivavah ho an'ireo miandraikitra raharaham-bahoaka mba ho ampian'Andriamanitra izy sarotsy ary fa olombelona manana zoa makasina ireo olona entiny. Fomasiny Jesosy atoky ny fitiavanao elo izao vavaka
piahy, ny kamboty, ny nilaozan-tsakaizy, ny afoy ny havana, ny kely tsy mba mamindro, mba hiseho tena ray ny Andriamanitra. Vavao andreo ilay finoana amintsika sy tafarina androany ary ho andreo hafa finoana mba hombomba fitiavan'Andriamanitra isika rehetra. Kokoa isika hivavaka ho an'ireo mpanao CP rehetra, indrindrandrindra fa ny eto amin'ny sekolintsika mba ho tsiloviny fanahy masina ny izy ireo eo am-piatrehana izany fanadinana izany. Sao dia iarahantsika manao ny vavaky tao Jobily fahadimapolo amby 100 taona nidira finoana teto Ambositra. Ry Andriamanitra rainay tianao vovoantianana olona rehetra ka nanao toy ny evanjelista ty aminay loresy ireo razam-beneta amin'ny kafanampo ny finoana toy ny video ny anasiana tay taminay taranaka kehitriny koa amin'ny sasasy makarazana izahay amin'izao fahadimapolo amby 100 taona nidira finoana teto aminay izao faly izahay miara-miaina ny teny faneva hoe ho voninahitra ho an'iraiky ianareo raha mamoa be ry Jesosy Tompo ampio izahay mba vokatra fitiavana sy fahamarinana fiadanana sy fandriam-pahalemana ary akolokolo ny tontolo iainana ny sambaranay ny fanamasinana amin'ny fianakavinany no todizota ho amin'ny fiainam-panahinay ka hifanetananay akamasina ny andro alahady hanao ny vavaky ny mpianakavy ary roso amin'ny sakramenta ny fanahy masino azavela orenty amin'ny fanantenanay fa omeo ensy hafanampo hatrany izahay rehetra hanoho ny asa efa natomboko ireo ray aman-drenay ka ny finoana seho amin'ny asa no ahatonga ny diosesinay sy zava-oka rehetra izao ho vavolombelo ny fanjakanao ry fo madio Maria iasy renay ary ho fitario amin'ny fahamedianao izahay mba ho kristianina mamoa be ho voninahitra Andriamanitra ray. Amen. Arakasaho ny Tompo Andriamanitsika
mendrika samitoko ary mety sady mahavonjy ny misaotranao lalandavatraizatraiza ry tompo ray masina andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay lay le tany mpitiavana ka nasandratra teo amin'ny hazo fijaliana mba hanolo tena ho anay ary nandrosaka rano savy amin'ny fony koloharanony sakramentan'ny eglizy mba hatarika ny olon-drehetra keo amin'ny fony izy mpamonjy no le fonina sy ho sambatra hiala hitahita tsy akijanona eo amin'ny loharano mpamonjena izany no iarahanay amin'ny olo-masina sy ny anjely rehetra mankalazanao tsy akijanona faly miompy sy mihira manao Vankatea satu mapiombona mapiombona ni velona fitiavana fitiavana jangananu meni
fankatea satu matiunguna mabiunguna ni meruna paketika lema ni fankatea iaramya nasimrarina kaptana kavya krisi paketika Kakatea, Yaramya, Simrarina, Kapiana Kamia, Kristi. Serwa fatara na fasansanane sana kajamani sa kotetika kasika lema mifakatea miaramya simrahina kapyana kabia wa Kristi kodanya simrahina kapyana kabia Kristi Voa ny fahadiovana sy fahatrana ary ny fahaekena. Ny fitiavana izao ampiretareta ny fitiavana masina sy marina ao am-ponay anitra rehefa voasitona mandraka riva anatona ny zanaka ao izahay dia hikezaka hitazikoa ao amin'ireo namanay fa izy velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandraka izay.
Ari androsaka posikan fahendreny mavonjy engany isamelona atsika mandrakariva amin'ny fampianarana avy amin'ny filoana ary ankahery atsika hanao asa soa eo amin'ny fiainantsika andavanandro mba haretasika hatramin'ny farany. Engany izy tarika an'ity ho tody any aminy ary aloro atsika ny lalana hatonavasika andeha ny fihavanana sy ny fifankatiavana. Engany irosaka amintsika rombatsika mandrakariva ny tsotran'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Itantanany ity antsika ny Kristy.